afaka manao motion de censure nisy olombam-bahoaka hoy ny premier ministre Coly Roger. Io arivo ihany nanatotosa fivoriana tsy ara-potoana ny avy amin'ny bureau maritry ny antenimieram-pirenena sy ireo filom-bomera fifandresen-dahatra ny amin'ny ampiatoana ny motion de censure no votoatin-dresaka. Fepetra avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny tsy maintsy ampiarana viditsolika marina mifanaraka amin'ny sandany baril. Tsy ho zakan'ny fanjakana raha teo ny fandoavana ny fanampiana ho an'ireo kompania mpanjifa solika. Ho foana araka izany ny fanampiana ka tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny solika atoato. Sokatra tsy misy afa-tsy eto Madagasikara 710 milanja 200 kilao no naondrana ny ala tao Mahajanga saika alefa ny Anjouan Comore mialoha ny andranana azy tany Tanzania ny iraika amin'ny 30 Mey lasa teo. Natao nanomboka androany ny fifanarahana fampidina ireo sokatra ireo araka ny taratasy nalefa ny Consul Madagasikara any an-toerana ho an'ny fitondrana komorianina. Fanadidina amaranana ny vaovao fiborosiana ny faobe indray miaraka mpianatra avy amin'ny sekoly misy enjato tany Nigeria no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ankizy mpianatra 3 hetsy no nentany nandray anjara tamin'ny fanamby idirana ao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka. Ny antso hipriny izay avy hatrany. Mety azo antsika mitampoka ny lozam-pifamoivoizana. Miaraka amin'ny fiantohana tierce collision aro na iza trano-piantohan'ilay fiara ny fandoana dia ho raisina an-tanana avy hatrany ny fanamboarana ny fiaranao. Aro miaina sy miaro mandrivon'ny vato. Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance. Tongolo voatetika, miavo kotomila, paty, ampio sardine Annie. Vita ny sakafo. Sardine Annie, ankafizo amin'ny fotoana rehetra. Mofo mikarepoka, tetika voatabia, ampio sardine Annie. Vita ny sandwich. Ankafizo amin'ny fotoana rehetra ny sardine Annie. Sardine Annie, tsara tsiro, mora ampiasaina, mora vidy. Vivez la fête de l'indépendance et le Coupe du Monde avec Essence et Changrang, représentant exclusif Baolai. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahazo mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimai-pona fianao nga ahoana ie tena maimai-pony araroty a tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoany mandehana takidy amin'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Itindray ny manaraka 426 millions 25 000 FMG ny tirilirin'ny Quinte Plus ny talata 3 jona izao 426 millions 25 000 FMG ny tontona Quinte Plus io ilay mitady soavaly 10 tonga voalohany araroty arasodenao ny batanay vola be 426 millions 25 000 FMG. PMU vola be. Senia Saada, Groupe Colina, des mercantiles assurances avancent et deviennent Saham Assurance.
Miaraba tompoko klasy tompoko vavy ankafaliana indray no iarahanay aminao ao anatin'izao fampahalalam-baovao izao tonga amin'ny fotoana ifanomezana antsika izay anomezana anao izay antsipriam-baovao izay ka avy hatrany teo amin'ny pejy politika no anomboantsika izany horaikitra sa tsy horaikitra ny motion de censure raha ny toedrara politika misy amin'izao fotoana izao dia tomorona makany amin'ny eniny valiny hatreto aloha manao be marenina ny fanjakana manoloana ny fangatahan'ireo solombavim-bahoaka ny amin'izay everin'izy ireo ho vahaolana manoloana ny fampiarana ny petrakevitra natolonitra ny komite ad hoc erinirina rabary no mitatitra ny vaovao. Asandahalo tsotra fa misy ambadika hafa ny korotana sy ny trangana tsy fandriampahalemana misy amin'izao fotoana izao araka ny faharesan-dahatra ny solombavim-bahoaka maro tsy mba zaza ao ireo izay mampitamy vatana ny fomba fiady anakorotanana any amin'ny misy arena tahaka izay mitranga tsy Nigeria sy Centrafrika. Rehefa mikorotana ny tany, misy ny ady an-trano, miala ho azy ireo tompon-tany ka malalaka ho an'ireo mpanodikodina ny harem-pirenena ny lalana. Ankehitriny, mahatsiaro tena ho voafitaka ny solombavim-bahoaka hoy ny questeur Giriv Randrenarsoa izay avy niatrika fivorian'ny birao-maharitra. Noresahan'izy ireo androany ny resaka motion de censure. Ohatran'ny mahatsiaro tena zareo fa natao fitaovana. Za makestora misahana ny fitondrana tsara tatana zany sy ny mangarahara mahatonga iresaka an'le izy. Hoe ohatran'ny mahatsiaro tena zareo fa nampiasaina nametrahana tsara le prime ministre sy le gouvernement. Zay atao ny bureau maharitra dia miezaka mandamina. Fa hatreto aloha le letserinao zany hoe motion de censure zany marina fa misy resakresaka natolotro zareo tamin'ny herinandro teo fa mbola tsy tonga amin'izay hatram'izao fa izahay dia bureau maharitra dia miezaka mandamina hoe tsy maintsy asiana foana fampiresana. Tsy dia ndraiky afiry ny prime ministre raha nanontaniana mahakasika izay motion de censure amin'ny tatao amin'izy ireo izay. Ny gouvernement izay efa nandefa miaramila hampandritany any atoerana. Zon'ny solombavim-bahoaka no manao izany hoy ny prime ministre Cool Roger. Ireo ny député déjà misy manao izany rehefa tsy faly misy koa izy miverina indray amin'ny zavatra tsy tokony ataony dia sahala amin'izany député olona libre reo. Nanatotosa fivoriana tsara-potoana ny avy ao amin'ny birao maharitry ny anteny miram-pirenena sy ireo filoham-boamery io arivo io. Raha ny vaovao teny atoerana, fifandresen-dahatra ny amin'ny ampiatoana ny motion de censure ny votatin-dresaka. Raha tsy aivina ihany koa anefa, araka ny lalàna dia azo ny fahefana-panatanteraka atao ihany koa ny mandrava ny anteny miram-pirenena. Isakilan'izay, azo ambara fa mienjan-droa araka izany ny tady eo amin'ny komite ad hoc sy ny mpikambana amin'ny birao maharitra. Fa manodidina izay pejy politika izay hatrany dia amin'ny fahasivy-amby-roapolo ny volana aogositra ho avy izao no tapaka hamerenana ny fifidianana solombavim-bahoaka any amin'ny distrika efatra izay nodidin'ny CES na ny fitsarana manokana amin'izany ny fifidianana izany. Daty izay nomafisiny ny filan-kevitry ny ministra nandray fepetra ny senita ialana amin'ny olana izay efa nitranga tamin'ny fifidianana farany teo. Arahantsika ny fanadihadiana. Tsy fisian'ny fandatsaham-bato olana teo fikarakarana osika fividianana mpifidy nataon'ny kandida sasansasany ary farany raha tsy mangaiky ny senita manohana kandida. Ireo no fitoriana voarain'ny fitsarana manokana amin'izany ny fifidianana taorian'ny valim-pifidianana tsy ofisialy navoakan'ny senita. Antony namerenana ny fifidianana amin'ny farim-pifidianana efatra Ambanja, Marivoay, Sainte-Marie, Beloa-sur-Tsiribihina. Entitra ny senita amin'ny olona ampiasainy amin'ny fifidianana verina io. Azon'ny senita atao zany ary efa natomboka izay dia ny fanalana sy fanoloana ireo le tompona andraikitra nikirakira ny fifidianana everina fa tsy natateraka ny andraikiny na nanao tandrefaka teo amin'izay fanatanterahana ny andraikiny izay. Dia raha misy ny olona hafa ankoatra ireo efa nesorina mbola tokony andraisana ny fepetra toy izay dia mbola ho tanterahana mbola ho atao ihany koa zany ny fepetra mahakasika ireo le mpiara-miasa tamin'ny fikirakirana ny fifidianana izay. Idina ny fotony any atoerana noho izany ny senita Foibe hijery akaiky ny zava-misy amin'ity herinandro ity. Aorian'izay, isy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo ratsa mangaiky. Na izany aza, mbola mijanona ho lisitra tamin'ny fifidianana farany teo anefa no ampiasaina. Raha tsy ahivina, miisa 720 sy 700 sy 7 sy rahetsy ny mpifidy ary 420 kosa ireo kandida ka 540 ny any distrikany Ambanja, 7 ny any Marivoay, 240 ny any Sainte-Marie ary 740 ny any Beloa-sur-Tsiribihina. Izakany zofeno nanan'ny solombavim-bahoaka etsitsimbazaza kosa ireo mivoaka mpandresy amin'io fifidianana io.
aorinan'izay moa zany reo député reo mazava loatra dia tsy maintsy hianaraka ny namany ao anatiny ao Tsimbazaza ary anjarana amin'izay fotoana izay misafidy ny mety groupe parlementaire zay tiany ho safidiana amin'izay fotoana izay ankoatran'ireo zay efa fantatra fa anatoko ohatra ny be dia be ny sasany efa fantatra ny antoko misy azy fantatra ihany koa ny groupe parlementaire misy azy fa nireo indépendant moa zany tsy maintsy safidy izy ao anatin'ireo groupe parlementaire maromaro zany. Hanomboka amin'ny fahavalo ny volana aogositra ho avy izao kosa araka izany ny fampelezan-kevitra any amin'ireo distrika efatra ireo ary aharitra araiky amin'ny 20 andro izany raha ny fanazavan'ny senitatrany. Raha tsy ahivina avy amin'ny antoko MMM ny kandida telo tafiditra faharoa tamin'ireo distrika hamerenana ny fifidianana ireo ary tsy miankina ny iray. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny daty anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna na dia efa maromaro aza ireo mieritreritra hiantsoroka sy hirotsaka hifaninana handray izany toerana izany. Fanontaniana mipetraka ny hoe ho amin'ity taona ity ve? Iny fanadidiny ny tompoko lasy tompoko vavy no itodiantsika amin'ireo maresaka ara-toekarena tsy maintsy hiakatra ve ny vidin'ny solika efa eo ampiresahana ny fomba rehetra tsy hitambesaran'izany ny fiakarana izany eo amin'ny saramabe-bahoaka ny ministry ny arena stratégique sy ny mpandraraha amin'ny solika amin'izao fotoana izao. Ho foana miaraka amin'ny fampiarana ny vidin'ny entana marina eny amin'ny tombon-dasantsy kosa ny famatsiny ny fanjakana vola ireo mpaninjara solika. Itasy injono mitatitra ny vaovao. Nanambarany ministry ny arena ara-stratégique fa fepetra avy amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny tsy maintsy ampiarana ny vidin-tsolika marina tsy ho zakany fanjakana rahateo ny fandoavana ny fanampiana ho an'ireo kampania mpanjara ireo. Ho foana araka izany ny fanampiana ka tsy maintsy hiakatra ny vidin'ny solika atoato. Isonitra le vidiny fa tsy isonitra betsaka mihitsy fa arakaraka sy ny fitsindrovana ny tsirairay. Araka ny fanazavan'ny mpandraraha eo amin'ny sehatra ny solika tokony hanaraka ny sandany barily eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny vidin'izany eto amintsika rehefa miatra ny vidiny marina eo amin'ny tsena. Efa mandeha ny fifampiresahana amin'ny tokony ampiarana izany marina. Efa ao anaty maintsy zay tsy maintsy ataontsika izay zany hoe amin'izao fotoana izao zany tsy maintsy hanesika le vérité des prix tsika fa tsy maintsy arahana koa rehefa miakatra le izy dia miakatra le vidiny fa rehefa midina kosa dia efa hoe efa tenenina ny kompania ary efa fanaika fa tsy maintsy abidinina koa izy amin'izay fotoana izay. Voalaza ihany koa androany fa ezaka ataony hamatsiana ny vahoaka mivantana amin'ny alalan'ny vola tokony aloha ho fanampiana ireo mpandrarahany solika ireo. Isan'ny tetikady amin'izany ny fanaovana ny asa tana maro ho fanampiana ny mponina sahirana ankoatra ny fitadiavana vahaolana amin'ny hanampiana mivantana ireo mpitatitra ho fanamahivanana ny sarandalana mety ateraky ny fiakaran'ny vidin-tsolika. Io ariva io moa no nandray ny ambasadora vaovaon'ny firenena Australiana Susan Coles hiasa sy hony eto Madagasikara ny minisy-mpanjakana misahana ny arena stratégique ny fanamafisana ny fampiofanana ireo manampahaizana malagasy indrindra ireo teknisiana ambony toy ny ingénieur sy ny mpahalalana mikasika ny fitrandrahana no isan'ny votoatin'ny resaka ny rotonta. Mamafisina ireo ezaka efa vita teo amin'izay sehatra izay ny firenena Australiana rahateo efa lasa lavitra eo amin'izay fitrisehatra ny fitrandrahana izay na eto Madagasikara zany na any ivelany any ary mbola manana eritreritra izy ireo ny anitatra ny fampiasam-bolany eto Madagasikara. Mbola amin'izay pejy ny toe-karena izay hatrany isika eny amin'ny 30 taona teorian'ny nitsanganany miato tsy mihodina intsony ny IMI ivitoerana sy famoronana noforonana tamin'ny Repoblika faharoa fitaovana ilain'ny malagasy araka ny teknôlôjia izay nisy tamin'izany fotoana izany. Antananarivo Fianarantsoa Antsiranana Tomasina ary mananjary no toerana nasiana ny IMI manampahaizana sy teknisiana malagasy avokoa no tompony kevitra sy niary asa ary ny fanometanana tao amin'ny IMI. Iandro Rarsona mitatitra ny fanadidina. Zava-dehibe efatra no noforon'ny IMI izay tena reharehan'ny samy malagasy sy mampalaza antsika manerana izao tontolo izao tamin'ny fotoan'androny. Mitantara izany ny mpikambana iray ao amin'ny komity mpitantana IMI 424. Andriamatoa André Malagasy Rabearvelo, izy ny initiateur an'ilay projet tamin'ny 1978 tamin'ny Repoblika faharoa resaka innovation nataony ary izy tsy nana caractère industriel sy commercial fa EPA izy dia nanao prototype fotsiny izy dia zay zavatra vitana dia namidy ny brevet anisan'izany ny karenjy ny tsikitsika le maison type ny cure ny Fianarantsoa. Fanampin'ny activité koa dia nisy ny draguer ny canal de Pangalana ry zareo dia izay projet izay nitarika ny fanaovana ny
construction navalina tany mananjara. Rehefa nandinika fotony ny ministeran'ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy salatsalany dia nahita fa misy amin'ireo asa famoronana nataony mi tamin'izany repoblika faharoa izany no mbola azo tohizana sy antsaraina amin'izao fotoana izao. Ary rehefa nahitana mpiara-mombonantoka vahiny hiara asa ho fanamelomana indray ny IMI sy ho fanomezana asany malagasy. Ao anatin'ny foezaka no anatotosana ny fanomanana ireo olona hiasa amin'ny IMI mifanaraka amin'ny fahaizana ilain'ny vanim-potoana ankehitriny. Voalohany indrindra aloha dia ny famokarana olona manana fahaizana kirakira sy mamokatra n'ireo fitaovana izay ho vokarinay. Dia anisan'izany zany ny fananganana an'ilay université iarahana amin'ny IMI sy BMS business management system avy any Canada. Dia ny tetikasa faharoa indray dia ny construction naval any Mananjara izay iarahana amin'ilay mpandraraha avy eo anisy le izy fa mbola tsy azo tenena ny anarany. Dia ny fahatelo farany misy any amin'ny secteur ny agribusiness misy lancement ana laboratoire ambulant zany hoe unité mobile izy io mitondra kit fanaovana analyse de restauration ny sol zany sy tonga dia mameno recommandation amin'ny resaka additif sy ny correction rehetrarehetra mombamomba an'ilay sol mba hamokatra tsara. Mpianatra 12 avy amin'ny Université ny Andrews avy any amin'ny fanjakany Michigan any États-Unis ny fanojy tamin'ny fandalovan'ny mpanao gazety teny Tanjombato toerana nisy ny IMI eto Antananarivo. Tsy misy fiaraha-miasa matotra aloha hatreto fa mbola fitsidihana sy valinantso nataon'ny ministry ny indostria no nahatongavan'izy ireo teny Tanjombato. Rehefa ndresaka tamin'ny ministeran'ny indostria zany zay dia nilaza zareo sokafina indray zany ty foibe famoronana ty zany nieritreritra teo inona avy mety fiaraha-miasa azo atao. Zay zany ny antony nakanesanay aty. Ireo mpianatra eo zany 12 samy manana ny sehatra misy azy. Misy anankiray koa eo zany mieritreritra amorona orinasa madinika izay misahana manokana momba ny hoditra. Dia misy koa zany le manao asa tanana. Ohatr'izay le izy tsy dia tena voafaritra io fa be dia be ankizy 12 manana tetika asa tsirairay avy. Fanontaniana marobe no mbola tsy nahazo navalina afa-po teny an-toerana noho ny tsy fahatongavan'ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary ny orinasa madinika sy salatsalany mahakasika ireo antotanisa sy ireo famororana asa sy ireo andray ny vokatra vokarin'ny IMI sy amin'ny sehatry ny indostria sy ny orinasa madinika sy salatsalany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahitana mazava sy amin'ny antsipiriny tany anatin'ny PGE. Natolotry ny gouvernemanta nisy olombam-bahoaka ny programa matotra anarenana ny toe-karena malagasy ao anatin'ny efa-taona sisa. Lalana, seranam-piaramanidina sy seranatsambo. Maro ireo fotodrafitrasa mpampandrosoana mila atsangana manomboka izao amoronana asa eo amin'ny sehatry ny asa vaventy. Vola 100 tapitrisa maro ihany koa no efa fantatra fa ho azo avy amin'ny mpamatsy vola vahiny. Fantatra izany tamin'ny fisokafan'ny journée du BTP tetsy amin'ny Carleton Anosy io maraina io. Idasinjo. Tato anatin'ny 5 taona ny katso ny sehatry ny asa vaventy teto Madagasikara. Betsaka ireo olana na teo amin'ny resaka famatsim-bola zany na teo amin'ny fampitaovana sy ny tsy fisian'ny asa vitsy raha teo ny fampiasam-bola. Tsy ampy araka izany ny fotodrafitrasa. Tena tsy ampy ny fotodrafitrasa momba ny lalana eto amintsika. 1 kilometatra amin'ny 100 kilometatra ihany ny voarakitra tara amin'izao fotoana izao. Nanampitrotraka izany ihany koa ny tsy fahampian'ny fikojakojana ny tarika hatramin'ny fahasamban'ireo lalana ireo. Ankoatr'izany, niteraka olana eo amin'ny fifandraisantsika ihany koa ny tsy fahampiana sy ny fiparitahan'ny fotodrafitrasa momba ny fitanterana an-dranomasina. Izy ireo izay sady efa antitra ihany koa. Ary farany, tsy afaka mamaly ny filàna amin'ny fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany ny fotodrafitrasa ho an'ny fitanterana anabakabaka. Manoloana ireo asa miandry amin'ny fanarenana ny toe-karena, misy maromaro ny vola avy amin'ny mpamatsy vola vahiny ho tonga eto Madagasikara. Avy amin'ny vondrona Eoropeana manokana, 570 tapitrisa euro ny vola atotona amin'ny fananganana fotodrafitrasa toy ny lalana, ny fanapariahana ny rano fisotro madio, ny fanarenana ireo fotodrafitrasa sy mba ny rivo-doza. Ankoatr'ireo, ny vola avy amin'ny Fed anjiany fa 150. Na eo azy ireo famatsim-bola maro ireo, tsy maharaka ny asa tokony atao ny vola eo ampelantanan'ny fanjakana. Tetika dia entin'ny fanjakana andreseny izany sakan'izany ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana. Izay tokony fantatry ny rehetra dia hoe tsy ny fotoram-panjakana irery no afaka mamatsy reny fotodrafitrasa lehibe ireny.
fa amin'izao fotoana zao manerana zao tontolo zao a de efa misy a le famatsim-bola avy amin'le hoe 3P partenariat public privé zany hoe ny fiaraha-miasa ny sehatra tsy miakina sy fitoram-panjakana ho anao fotodrafitrasa maro samihafa na lalana io na aéroport io na fanamboarana trano io a sy ny sisa de efa azo atao sady tsy mampitombo ny trosam-panjakana reny a no azona manatanteraka ny asa. Isan'ny zava-dehibe ilaina ihany koa ny anarenana ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny teknisianina malagasy efa hita soritra ihany koa ny lalana ale amin'izany. Ny voalohany eo amin'ny ahoana zany anampiana ny entreprise gasy entreprise locale mba ahafahany manana piasa mahay sy hoe tena atsika hoe azo iterana dia iny zany le anatin'le projet ana formation professionnelle financé ny AFD 5 millions d'euros zany hoe amoaka zany tsika atoato zany piasa be da be zany tena mahay ny asany. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany ny journée du BTP izay anaovana tombanezaka sy paikady atao anatsarana ny sehatry ny asa vaventy eto Madagasikara. Ny fanomezana laka ireo mpikatroka eo amin'ny fandraharana madinika no isan'ny fitorana amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray fa efatra mineran-tany ary voalohany eto Afrika amin'ireo firenena iaran'ny loza voajanahary matetika Madagasikara no mafisina ny paikady entina miatrika izany loza voajanahary izany ka notokanana io maraina io ny cerveau na ny centre d'études de réflexion de veille et d'orientation rantsana iray ao anatin'ny PNGRC izay anamora ny fifandraisana fanapahan-kevitra malona izay loza voajanahary mandalo eto amintsika izay. Tetika savatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ary eo ambany fiahin'ny primature. Ny Prime Ministre izay nitokana ity trano vaovao ity niarahan'ny ministry ny ati-tany ary ny ministry ny ponina. Arahantsika ny fanampanazavana. Teneniko zay manangonareo vokatra rehetrarehetra dia manao ny traitement mamoaka zavatra hoe izao zany ny situation entina amin'ny fitondrana mpanatanteraka izy andraisana fanapahan-kevitra inona ny tokony atao zay zany ny tena asany zany hoe aide à la décision zany hoe manampy amin'ny fangalana fanapahan-kevitra. Makasika ny trangam-piarahamonina kosa indray dia fanondranana antsokosoko efa anitsaka ny faha-enimbolany nitondrany ny firenena ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Raha ny zava-misy anefa izay voaporofo mazava mbola misy lavaka hatrany ny faditsiranana eto Madagasikara ary mitohy ny fivoahan'ny harem-pirenena antsokosoko any ivelany ny sabotsy fa 1 ny volana May lasa teo sokatra avy eto Madagasikara miisa 7.9 milanja 200 kilao no tratra tatsy Komoro. Arahantsika ny fanampanazavana makasika izay. Valizy valo milanja 5.20 kilao isan'isany izany hoe milanja 200 kilao raha tambatra sokatra tsy misy afa-tsy eto Madagasikara ao anatin'ny sokajy Géochelon radiata na Astrochelie radiata izay fantatry ny maro amin'ny hoe tortue radier no tao anatiny. Miisa 4.25 izy ireo izay sarona ny 1.30 May farany teo. Araka ny fanadinana natao na afantarana fa avy aty Madagasikara ireo sokatra ireo naondrana niala tao Mahajanga saika alefa ny ajoan Komoro mialoha ny andrana azy any Tanzania. Taoriny nahatratraran'ireo sokatra narivon'ireo natao nanomboka androany ny fifanarahana fampidian'ireo sokatra ireo araka ny taratasina rehefa ny konsilin'ny Madagasikara ny antoerana ho an'ny fitondrana komorianina. Isan'ireo sokatra sokajina ho tena marefo ary atahorana mafy ho lany tamingana na hoe en danger critique d'extinction ity karazan-tratra tany Komoro ity araka ny fandarany IUCN na ny fiombonan'ny iraisam-pirenena amin'ny fiarovana ny natiora natambatra tsiroroa tamin'ny scotch ireo sokatra ireo ary tamin'ny fotoana nanokafan'ireo valizy dia hita fa efa maro no maty. Mampiteny mona ny zava-misy saingy tsy hitatra eto ny tena vokatra amin'ny fikarohan'ireo tena fositra mpanondrana sokatra antsokosoko. Mangina kosa ny fanjakana malagasy eo amin'ny fanadihadiana raha tsy aivina intelo hatramin'ny fiandohan'ny taona no ny sokatra tratra Tetsivato, teratany Rosianina, Egiptianina ary malagasy no tratra. Tahaka ny resaka trafikana andramena sy volamena tsy fantatra mazavatra eto ny hoe nanao namarina ny afaran'ny fanadihadiana mahakasika azy ireny. Fa 10 andro kosa sisa dia higadona ny lalao fanokafana ho an'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny baolina kitra ary efa miandry fatratra izany isika eto Madagasikara. Efa mandeha ihany koa amin'izao fotoana izao ireo karazana entana mifandraika amin'izay mondial izay. Isan'izany ny maillot izay isan'ny be mpakafy na eto an-drenivohitra izany na any ambanivohitra. 10,000 ariary no ivarotana ny maillot iray amin'ireo tsena eto Antananarivo. Mbola tsy tonga kosa ny goodies isan-karazany. Zorakotondrina no manadiady izay fanadihadiana izay.
mondial 2024 baolina kitra indray no alaza mandritra ny iray volana manomboka amin'ny 12 jona izao izay anokafa amin'ny Brésil izany amin'ny fihaonany amin'ny Croatie na maka iray ho an'ny tena na maka maro ho an'ny ekipa iray na ihany koa amidy maro be ireo olona no tonga amin'ireo tsena ambongadiny mba hividy maillot ity tovolahy iray ity izao manana ekipa kely iray ary izao mitady maillot izao fanaovana baolina entina mba amin'ireo veloziny sasany maka maro aka manana ekipa bizina iray mandeha amin'izao akaiky mondial izao ny maillot na any amin'ny botika na eny amin'ny tsena an-dalambe samy ahitana azy avokoa manomboka amin'ny 5,000 ariary ny vidiny iray amin'izy itony raha ho an'ny ety amin'ny petite vitesse ity mpivarotra iray ity izao dia mahalafo hatrany amin'ny 10 na 12 isan'andro any raha toa ka telo monja izany amin'ny andavanandro io zao fa mandehandeha tsara fa le teo aloha ohatra raha farantsy malafa dia telo na efatra farafaratsiny raha ny anakio zao reny 25,000 arakaraka ny lehibe indray 40,000 somary miakatra kely kosa ny vidin'ireo maillot raha ho an'ny eny amin'ny botika 100,000 125 zay ihany misy manontany fotsiny misy tonga dia moa vidy sasany tonga dia vidy raha ho an'ireo mpamongady indray mahalafo hatrany amin'ny 50 paquet any izy ireo farafahakeliny isan'andro ny paquet iray izay misy maillot 12 isan'ireo maillot mandeha ny an'ny Cristiano Ronaldo manokana fa tsy latsa-danja ihany koa ny an'ny firenena mpampetrano maillot Barça zao ny tena tian'ny olona dia Brésil mbola midina tsena hafa ny ankoatsin'ny eto Antananarivo izy faiza zany tena clientareo Afantamatavy, Mazenga, Biliar dia raisina karan'ilay maillot koa zany Vaniasiny mbola tsy tazana eny amin'ny tsena kosa ireo karazana godisy maro mifandraika amin'izany mondial izany hatreto vao maraimbe ny orana rahantsika mivantana ny lalao 2 na 3 isan'andro ny lalao fanokafana ihany no amin'ny 10 ora alina aty amintsika fa ireo lalao hafa kosa dia amin'ny 2 ora sy amin'ny 3 ora maraina avokoa noho ny elanelan'ora miisa 9 mampisaraka antsika amin'ny Brésil zay ny makasika ny fitsanantsika eto Madagasikara iny lalao bavana iny itotiantsika amin'ireo makasika ny fety ao anatin'ity volana jona ity tafiditra ao anatin'izany ny fety-pirenena akatoko izay fety-pirenena izay dia tsy hijery fotsiny ny préfecture-ny polisy mampigadra ny fanapoahana tsipopoka amin'ny toerana tsy tokony anaovana izany araka ny lalàna samihafa manan-kery mifeny renivohitra amin'ny vanim-potoana tahaka izao na dia afaka 420 andro aza vao igadona ny fety-pirenena malagasy dia efa manomboka maneno etseroa ny tsipopoka amin'izao fotoana izao isan'ny vaovao ihany koa ny hevitra hitany ankizy amin'ny mamerina indray ny tsipopoka bougie sy ny rayon-ny bisikileta misy larana arjona no mitaritra ny fanadidina tsy voatery atakatra petara ny sarababem-bahoaka ity indray ny fika miainga amin'izao fotoana izao ny afikasika ny fandaniana atao hoe toy izany hoe raha mividy afikasika 10 ariary mety aritrely izany raha toka petara kely iray mipoaka indray mandeha no azon'io volo io tsy mahagaga araka izany raha bizana mandeha indray tia tsy popoka amin'ny endriny hafa ity amin'izao volana jona izao nisy zanako zay ny nanao antony eny an-dabamamba dia mivarotany tony izy fa rehefa baintsisatra an'izao dia mandeha amin'ny kilalao amin'ny ankizy ady gasy izay no azo amintinana azy 200 ariary hatramin'ny 500 ariary ny vidina raha ao no anarana fiantsonana ity tsipopoka ity ary tsy misy atahorana ho an'ny ankizy ny manapoaka izany vanjana afikasika iray dia efa mipoaka tsy ny ray amin'ny bisikileta irery ihany anefa no avitana tsipopoka fa efa manomboka miverina ho lamaody ihany koa ankehitriny ny fanapoahana bougie izay nalaza tany amin'ny 10 taona tany aloha tany ity karazana piesy avy amin'ny fiara ity izay efa manomboka jifain'ny ankizy ihany koa ankehitriny eny amin'ny brokatera na dia tsy mbola misy firy aza ny manapoaka izany betsaka zany ny ankizy zao fa mihamaro ny ankizy amin'izao fety-pirenena zao mijery an'le bougie dia sahala eo amin'ny 2005 zany ny betsaka bougie volona koa vanjana afikasika ary bilao ireo no atambatra ka lasa tsipopoka ny afikasika kosa no tena fandaniana be amin'ity karazana tsipopoka ity saingy mipoaka mafy kokoa izany efa manomboka misy manapopoaka sahady itony karazana kilalao itony ankehitriny toy izany ihany koa ny petara isan-karazany izay efa hita manomboka mitobaka eny an-tsena nisy ny fandrarana fanapoahana azy ireny amin'ny toerana voafaritra mazava hatramin'izay ary mampigadra ny fandikan'izany isy fivana ve izany amin'ity taona ity
Amin'izao fahatongavan'ny fetim-pirenena malagasy izao dia manomboka hiteny etsena ny fivarotana an'ireny petara ireny na ny tsipopoka. Eo ihany koa araka ny fanadihadiana hitantsika teo ny fampiasan'ireo ankizy anireny atao hoe bougie ireny hosolona tsipopoka. Nanao fanadihadiana tetỳ amin'ny préfecture de police etỳ Tsimbazaza izay androany dia nanambara izy ireo fa raha pitso maraina amin'ny 10 ora no amoaka ny fanambarana mikasika an'izay hoe lalàna mifehy ny fivarotana sy poana ireny petara na bougie ireny eto Antananarivo renivohitra. Avy any Chine ireo tsipopoka tonga eto amintsika ankehitriny. Ireo pakamogady ny varotra any amin'ny faritany no efa tena manomboka manjifa azy itony amin'izao fotoana izao. Ny vidiny izay miainga avy amin'ny 50 ariary ho an'ny kely indrindra ary mety hiakatra hatrany amin'ny 7 ariary ho an'ireo efa manana endrika balafomanga. Efa mandeha araka izany ny tsenan'ireny karazana tsipopoka rehetra eto an-drenivohitra ireny, ny petara, ny bougie ary ny rayon moa zany. Noho ny fitandrona ny fandriampahalemana kosa nefa tsy maintsy misy ny fepetra sy ny manam-pahefana zany hoe ny mpitandro ny filaminana. Arantsika toy izao ny fanampanazavany. Saika isa-taona dia misy ny fandrarana ny fanampoahana tsipopoka. Ny antony voalohany sady lehibe dia hoe resaka fandriampahalemana. Rahantsika malala fa misy ny asanjiolahy izay mampiasa fitaovam-piadiana sy ny sisa ka tsy haintsony ny mety hanavaka hoe basy ve zany sa tsipopoka ary efa nisy mihitsy aza faritra tsipopoka ny napoaka an'ireo jiolahy eran'ny tanàna netiny nampitahorana olona. Zay ny antony voalohany. Ny antony faharoa dia misy ireo manao sotasota any amin'ny toerana voro-vahoaka izy manapoaka tsipopoka na koa hoe alefany any amin'ny olona ny tsipopoka izay apoakany. Ka misy zany ny fanjarana hoe tsy mahazo manapoaka tsipopoka. Izay dia midika hoe rarana ihany koa zany ny mivarotra tsipopoka. Izay fanjarana izay misy fa ny zava-misy nefa dia tsy tsipopoka tena izy tsonindray zao manapoaka ny ankizy fa manapoaka an'ireny bougie ireny izy izay amboariny. Ka ny ray aman-dreny ny tokony handray andraikitra satria fa misy le fanjarana dia ny fanakanana ny ankizy tsy hanapoaka an'ireny tsipopoka ireny. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena kosa indray dia lava avokoa ny solotenantsika malagasy teo amin'ny taranja baolina lavalava izay nototo saina tetsy amin'ny kianjan'ny Maki Andotapenaka ny omaly alahady. Teo amin'ny division faharoa dia resin'ny Desperado Mayotte amin'ny isa 20 no 5 ny boen'ny Madagasikara. Ny lalao faharoa teo amin'ny samy tompon-daka kosa dia lavon'ny Saint-Pierre La Réunion tamin'ny isa 9 no 13 ny TFMA Ankasina. Tsy ampy lalao iraisam-pirenena ny club eto amintsika raha ny fanazavana. Marjona no mitatitra ny fanadihadiana. Eo amin'ny baolina lavalava fiadiana ny tompon-daka ny ranomasimbe indiana izay natao tetsy amin'ny kianjan'ny Maki ny omaly alahady. Ratsy dia ratsy ny vokatra ho antsika teto Madagasikara satria dia lavon'ny Desperados avatsy Mayotte tamin'ny isa 20 no 12 ny solotenantsika avy eto Madagasikara ny Boyeny teo amin'ny division faharoa. Teo amin'ny lalao nandrasan'ny rehetra ihany koa teo amin'ny tompon-daka ny Maurice sy ny tompon-daka ny La Réunion izay lavon'ny England Blues avatsy Maurice tamin'ny isa mavesatra 27 no 5 Saint-Paul La Réunion. Teo amin'ny fiadiana ny tompon-daka kosa indray ny solotenantsika tao anatiny izany ny TFMA avetsy Akasina na ny Boakely Manohatra ny katroka tamin'ny Saint-Pierre avatsy La Réunion tamin'ny ity tompolalovana 12 ity izy reto no samy tompon-daka. Teo amin'ny 20 minitra fidirana voalohany dia fantarika tamin'ny isa 19 no aotra ny Saint-Pierre avatsy La Réunion. Nanovapaika nefa ny Boakely Manohatra avetsy Akasina ary tao anatin'izay dia ny famalina ny fanafiana ho an'ny andaliny sy ny ankilany. Tany amin'ny 20 minitra iravana kosa vao ny voaka ho mpandresy tamin'ny isa tery de tery ny Saint-Pierre avatsy La Réunion tamin'ny isa 20 no 3 hatreto aloha izany dia mbola mila ezaka lehibe ny fananana ho an'ny club anisan'ny goavana eto amintsika fa tsy ampy ny fanana iraisam-pirenena ho azy ireny. Efa notanterana taminao teo ihany ny makasika ny fetiny ankizy zany hoe ny volana jona zany ka toraka izay akoho ity zava-bita miavaka izay makasika indrindra ny ankizy no entina aminao fibrosina ny fifaobe mpianatra 3 etsy no indray nandray anjara tamin'ny etsika izay no karakaraina tany Nigeria. Ny andininy avy hatrany. Fibrosina ny faobe
ary indray miaraka mpianatra avy amina sekoly miisa 900 tany Nigeria no nandray anjara tamin'ity hetsika ity. Ankizy mpianatra 3 hetsy no nentanina andray anjara tamin'ity fanamby idirana ao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka iray ity. Naharitra iray minitra ny fanadiovana nify faobe nataony ireto ankizy sy mpianatra folo hatramin'ny 17 taona ireto. Hita sotra tamin'ny endrik'izy ireo ny hafaliana miaraka marobe toy izao. Tsy mijanona ho fanamby idirana ao anatin'ny bokin'ny zava-bita miavaka ity hetsika ity, fa indrindra ihany koa fampianarana ho an'ireo ankizy amin'ny fikojakojana ny fahasalaman'ny ativava. 700 ny ankizy mpianatra no marary nify, no manana nify simba maneran-tany raha ny tatitra navoaka ny OMS. Sarobidiny nify samy manaka izany ny firenena rehetra, aretina maro no azo noho ny fahasimbany nify raha tsy ilaza fa tsy ny hoe tsy fahampiana ara-tsakafo. Ankilany ihany koa tsy mahaela velona ny fahasimbany nify. Mazava ho azy, manano sarotra ny mitsako rehefa miala avokoa ny nify rehetra. Tsy ampy noho izany hery fiarovana miditra sy ilain'ny vatan'ny olona iray. Araka izany, aleo misoka dia ny mbola kely. Modely afaka alaitahaka ny nataony ireto mpianatra anetsiny ireto ho an'ny ankizy eto amintsika. Eto andrenivohitra raha teo, rehefa elakelan-trano ahitana sekoly avokoa. Raha ny toerana malalaka afaka hisafidianana tsara ny Coliseum na ny kianjan'ny Mahamasina. Ampahafantarina antsika mpijery sy mpanaraka ny Kolo TV fa misy fiovana ny fanarahanao ny fahitalavitra amin'ny alalan'ny zana-bolana. Araka izany ny canal 201 amin'ny Kanasatu no ahitanao ny fahitalavitra Kolo TV manomboka izao. Aorian'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy izao dia ny fandarana alimanaka sy ny tanànantsika no arahinao, ary amin'ny valora sasany riva avy eo no anarahanao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Dia iny ihany koa tompo klasy tompoky vavy no manakatona tanteraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity, ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko.